misy mankena dia kely azy satria izao dia eo anatsihan'ilay mpahary ianao amen rehefa tonga mavaka amin'ny fotoana dia ny fanahy masina tsy manome voninahitra ankoatran'i Jesosy tenenao akaikinao any Jesosy ny voninahitra fa kosa ndao tsika hitsangana zavatra ataontsika kely ty eo amin'Ésaïe 11 Ésaïe 11 verset 2 misy ny fanambarana ny Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu fito misy fa ny capacité ny personnalité Ésaïe 11 verset 2 Ésaïe 11 verset 2 ao tsika dia manasanareo hitsangana tsy maintsy reconnaissantsika amin'ny fanahy masina hoe personne divine. Raha ohatra ianao ka tsy d'accord amin'izy dia mahazo mipetraka ianao azo ao tsika raha ohatra ianao ka tsy d'accord amin'izy hoe personne ny fanahy masina dia mipetraha ianao fa tsy manenina raha tsy hibedanao ao zay fa raha ohatra kosa ianao ka mireconnaître azy mihitsy hoe personne dia tena reconnaisseo izy en tant que personne mihitsy aza atao hoe mila puissance malaza be no vao miresaka Pentecôte dia hoe puissance oui la puissance vient après fa tsy puissance aloha izy voalohany indrindra fa fanetretena ny Andriamanitra lehibe tena hoe kenanao Andriamanitra lehibe lasa miditra ao anatin'ny foko kely sy fonao kely io mba eritreretana imagine eo ne zany opportunité zany tsy miditra anaty gidro izy tsy tanina téléphone tsy tanina requin fa ao anatinao sy ao anatiko tsy opportunité ve zany dia mikenanao izy zany ny famfampiasan'i Jesosy tapaka sy ny hitsanganana efa ozy tsika hoe opportunité zany satria tsy nandatsaka ny aina izy ho an'ny biby fa nandatsaka aina izy ho anao sy ho anahy fa androany indray ny fanahana masina Ésaïe 11 verset 2 l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dieu loue l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, t'es l'Esprit de l'Éternel. Ah oui, l'Esprit de l'Éternel, c'est ça, c'est tout ma dit, non pas fanan'Andriamanitra mihitsy ny ao anatinao ao tsika io fanahy io nefa ny voalazan'i Jesosy fa io koa l'Esprit de Christ l'Esprit tao anatiny koa io any Romain 8 nareo Romain 8 nareo verset 15 dia mahita fa io fanahy io no nanangana an'i Jesosy le vatana tao anatin'le fasana lasa nahatonga azy Kristy proof fa misy izy tena akaikinao fanahy masina fanahy an'i Kristy fanahy ato anatiko ao tsika rehefa tsika hivavaka manokana ho andro izy mbola tsy vita batisa vavaka manokana tsika ho andro izy mbola tsy nahazo an'izany revêtement Saint-Esprit zany satria misy pas misy saison idirantsika zao tsy avelavela irery zany zay mitarakiraiky satria lasa retard d'atteindre dia lasa mampalahelo lasa miratsy zavatra ianao raha ohatra ka tsy mahazo ny anjaranao ianao amen alohany tondratsika mivavaka an'izay dia zao misy parabola kely aloha parabola zay nalaiko ty tamin'ny évangéliste banquet ozy izy tamin'izay mbola kely ozy izy dia nanana prana be da be zay dia mamanay ozy izy isaky ny amin'ny maraina dia manome asa zany amin'ny maraina hoe ty ataonao manasa vilia ty ataonao pokotrano ty ataonao matsaka dia rehefa monjy izy amin'ny ariva dia feno bonbon posy fa zay matanteraka zay obéissant mahazo an'le bonbon ozy izy dia tamin'ny voalohany ao ozy izy tamin'ny voalohany zany manao an'le asa
zokiny dia mahazo bonbon dia izy tsy mety nahazo mihitsy dia misy fotoana izy mialina rehefa maninona tsy mahazo bonbon dia un sady ny désobéir, deux même maman tena kaikinao même maman dia tokony mahazo bonbon koa zany a zareo tsara ohatra hoe nanana zanaka fito tsy sady fa zareo filomena-dany fa toko hoe fito ohatra dia en tant que mère nafata fa maditra be any anankitelo ohatra tsy maintsy misy bonbon telo any osa satria zanany io tena kaikinao zanany ianao farakarakao ny azo bonbon sy tsisona bonbon ao le izy zany izy tena nanomboka teo amin'izay hitany évangéliste banquet izy hoe j'aurais mon bonbon androany izay mbola tsy nahazo ny fanahy masina tena ataovam-ponao j'aurais mapahary aussi satria don le izy tena don le izy a fa avy eo le izy rehefa azonao izy dia fantatrao hoe c'est la personne de Dieu lui-même mitoetra ao anatiko sy ao anatinao kaza miala le bonbon tena fa moko lehibe mihitsy moko lera mihitsy sasa tena tsy fantatry non vitanao koa moko lera fa zao misy zavatra takian'Andriamanitra any aminao androany ianao ampianariko a ireconnaître ty fanahy masiny ty a zay tompony zao mystère zao ahafahanao misitraka an'le bonbon ny sakana anankiray ihany koa tsy azonao bonbon tena kaikinao ny sakana anankiray koa tsy azonao bonbon tsy mihinanao hoe mamanao amin'ny bonbon fanahy zay tsy mihinanao mama hoe misy be tabe zany mihinan'Andriamanitra vao miresaka fanahy masina quelque personne ihany mahazo an'izany mizika anao raha tsy azo dia mibote ny fanahy masina ihany koa oetika avy eo Luca 9 ahitana azy tsara fa tsy Luca 11 manomboka verset 9 hatramin'ny 13 fa rehefa mangataka amin'ny fanahy masina ianao impossible ny azonao fanahy maloto mahatonga anao tsy mahazo ihany koa dia mibotenao ianao afaka mibotena tena kaikinao olona io afaka mibotena mihitsy anao satria voaozona zay matoky olona fa dadanao izy no mahafantatra amin'ny fonao za tamin'iza nangataka tany amin'ny data fa tsy tany amin'ny paster tsy tany mihitsy mahazo miantso azy lelo fa tsy tany mihitsy kakar izy le 7 mai 2009 nahazo zava-batisa amin'ny fanahy masina tsy nahafantatra an'izany avant 2009 tena tsopoko anareo eo am-pandoli eo nanatrehana cheminée efa maty mivavaka no gaga miteny amin'ny teny tsy fantatry miteny amin'ny teny sinoa dia aveo miteny tamin'ny teny andiana satria miteny fanahy masina izy teny sinoa izy dia fa teny andiana satria voalohany izy miblokeko dia miverina ihany tsy saiko satria tonga dia tsy eboka be dia namerina ny tena miteny tamin'ny teny tsotra ihany tsy mety mandra-paray ny andro fa mivoaka teo le izy eo ny soka voabelan'zareo le izy andro somazy zavatra zay tsisy dia sabotra zay nanao partage ohatran'izao dia nitsoka voabelan'zareo zany koa mbola tsisy narehan'ny zava-batisa amin'ny fanahy masina sy ny karazana zany raha izy kaza mialina tena kaikinao aza mialina dia aza mipote koa raha izy aloha tonga dia mitsofoka vetivetika aloha aza mipetraka nareo fa mifantotsika fa vetivetika fotoana androany tsy natsela be ao amin'ny Luca 11 manomboka verset 9 à 13 mba ahafahanao mifantoka tsara aleo vakinana izy Luca 11 manomboka verset 9 ainao le izy fa problème anao tonga dia any amin'ilay fangatahana mibanjinanao tanareo tonga dia any amin'ilay hoe misokatra zany lanitra dia angataka tomobile misokatra zany lanitra dia angataka zaza misokatra zany lanitra dia angataka vady ka satria Jesosy kosa no miteny any eto Luca 11 verset 9 à 13 aran Jesosy et je vous dis demandez miara-mamaky demandez et il vous sera donné cherchez et vous trouverez frappez et il vous sera offert eo alohatsika zany hoe mila manontany aloha anao mila mangataka maman me bonbon
Fatako fa misy bonbon ianao, maman, donne-moi mon bonbon. Toizy maman, tsika fotsiny izy, oui, zanako. Rehefa any amin'ny verset 13 nareo hitanareo zay, kay le ohatry zanako ka fangatana la personne du Saint-Esprit. Mitadiava dia hita ianareo, cherchez et vous trouverez. C'est mitady ao izy izy, mitady afantatra dia ahita. Ianao hoe te hafantatra amin'ny fanahy masina, tena anananao zany soif amin'ny fanahy masina zany. Tsy hoe renao hoe personne dia hoe ok, manomboka androany tsy chose toy ny fanahy masina, tsy misy antsotro fa personne, ok, je suis d'accord. Non, tsy ohatran'izany le izy. Fa mila fantatrao mihitsy hoe le Saint-Esprit c'est une personne. Dia ampahafantarana anao le izy. Tamin'ny baptême ntsika, tamin'ny baptême anareo ka manino da tsisy niditra lala tamin'izay resaka hoe fanahy masina zay tsika tamin'izay tadidiko tsara mihitsy. Toy izy dondono dia ho voany ianareo. Mila mifrappé zany. Tena mila tsy haiko mila moa zany filaza zany. Mila miinsiste, tena kaikanao miinsiste. Raha ohatra ka sendra tsy mahazo ianao, aza miteny mihitsy hoe tsy tian'Andriamanitra na adin'Andriamanitra. Zany ny antsoina hoe doute. Zany ny antsoina hoe doute. Mba eritrereto ny zanako izy menadary eo raha ohatra ka hoe andaontsika andao Estera, andao Joshua, on va à la récré ohatra, la grande récré, na ho any amin'ny Toza Rasy. Tsika tonga dia fitsikina be iny a, tonga dia izy zay. Matoa papa sy maman teny anao hoe andao ho any amin'ny Toza Rasy na ho any amin'ny la grande récré, dikan'izay tsy maintsy mody eto miaraka amin'ny jo e. Teny hoe akaikinao tonga eto anao inona ny andrasanao an' Jesosy androany. Inona tena miinsiste mihitsy androany, inona ny atongavanao eto androany. Izy soa le esprit léger satria Pentecôte dia tonga. Dia mivoaka dia ohatry ny diranao hoe t'as pas frappé fort zany, t'as pas demandé, t'as pas cru. Parce que ceux qui ont demandé ont reçu, ceux qui ont frappé, nanino? La porte nisokatra. Tsy haiko inona tena mangataka mafy aminareo mihitsy, tena tiako nareo fenono plénitude dans cet esprit androany. Zay efa feno zany dia remplissena indray. Fa dia mandeha zay koa Pentecôte dia mandeha zay fanahy masina ny teny. Maka anao vera ozy izy a, dia feno rano apetrao ao eo izy pas plus de 2 jours. Fa hitanao fa misy fako, misy vovoka eo, tsy hitanao tsy haranako ilay izy, fa misy biby eo, misy moka eo, misy lalitra eo, dia gaga anao hoe ahoana zany. Tena kaikanao jery maso, jery tsara maso. Na feno azy ianao hoe tsy maintsy fenona foana. Zay no mahatonga an'ilay izy hoe au vive micouler, tsy mistagner fa mila micouler izy zany hoe dia nalaina mihitsy tamin'izy dia io ilay vera satria tsika vase d'argile dia micouler foana dia mitovaka tsy possible ntsony miraikitra ny péché. Latsaka ilay péché tonga dia latsaka dia latsaka. Fa rehefa vao se satisfaire, tendraritra akaiky teny andrany akaikinao, rehefa vao misatisfaire. Hoe feno dia iny tsy tatsony. Tadidio tsara zao endriko zao. Ho avy ny lanitra, ho avy ny lalomanga koa, mosetsea koa mety akiny anjara moka, petraka eo daholo, vovoka. Tsy niavitena neny, tsisy niavitena neny. Za mahatonga atsika manintsika rehefa misotro rano dia satsika mivery dia asitsika rano vaovao satria hito vatantsika ito misy fotoana mbola tezitra amin'ny vatako, tezitra amin'ny zanako, tezitra amin'ny mpampiasa. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ahitra misy an'izay lesona kely aloha. Glory to God. Amen. C'est bien. Soyez continuellement remplis. Midika hoe continuellement dia tsy tapaka intsony. Manomboka zay tamin'izay neny sasa zany zay efa feno tena manomboka tamin'izay tsy mahazo milatsaka intsony. Fa manino déborde tena kaikinao déborde d'amour, déborde de joie, déborde. Resaka puissance manaraka tena kaikinao puissance manaraka. Famantarana sy ny sina manaraka reny. Fa rehefa hoe
ary misy mifanahy masina dia ino tenenao fa mifanahy masina mbola tsy nampandeha olona miakatra amin'ny rindrina fa satana mavita mandeha mampiakatra amin'ny rindrina samy nahita daholo angamba zareo satria tsy tilina loatra le izy inona zao raha andeha eo zao dia démontré andeha io dia izy savofeko tsisy tanjo eny amin'ny piscine dia tonga dia manala andeha amin'ny piscine il alors aza mba tratraka manao indray fa miatrako tany zany tonga dia zaho fantatro mihitsy fa tonga dia milentika eo ny rangahy ka satria tsisy Jesosy mantoizina dia teny amboniny ranomasina misy tanjona tena kaikinao miracle an Jesosy misy but misy tanjona zay tadidio reo vao misy olona manao miracle na au nom de Jésus ka tsy hitanao le tanjona fa one man show be tonga dia manana discernement tsara nangataka discernement anareo koa mba tsy ho vitapitaka reny paillette sy an'ireny tsika paillette zany zavatra mamirapiratra tsika zao misy fotoana rehefa tsika zao misy fotoana efa samy nahita sinina daholo tsika matetika korazady tsika mahita iza rehefa nahita menaka paillette d'or fahazavana tamin'ny heritaona zao resaka fahazavana indray tsy haiko inona natao mifanahy masina zao fa vao tsika tsy angataka hoe mba filobay lasa problème le satria lasa tsy finoana ny taran'izany fa ohatrany hoe mitatsinina zay vo ino tena miteny anareo fa voafitaka amin'izany nareo satana koa mahay hainy io hay tsara mihitsy io mila mitandrina ianao tena kaikinao mila mitandrina lotsika car quiconque demande reçoit tsy maintsy manontany zany ianao tsy maintsy mangataka ianao zay vao mahazo celui qui cherche trouve tsy maintsy mitady fa tsy hoe zaranga hiandriko mpandriny eto raha tena ilain'ny fanahy masina nanga tonga dia fenona tena kaikinao fa izy ianao Esaïa no nitempony dia satria efa lasa ny zanak'Israely efa niodina nanaraka idôle dia no nitempony dia tonga dia nitady an'Andriamanitra fotsiny izy vao niteny Andriamanitra izy miracle tonga dia inty fotsy izy me voici envoie-moi hoy izy Andriamanitra ok fenona satria mivavany aloha mbola naloto nasiana vainafo aveo mivavatsika ho asiny fanahy masina vainafo sofonao ho asiny masonao tananao tongotrao dorana daholo zay mbola misy tsy anazy rehetra lasa amin'izay izy dia vitanao vokatra izy naminany ny fatongava ny messie car celui qui cherche trouve et à celui qui frappe il sera ouvert nao zany vao mahita ny lapa be an'Andriamanitra ka tsy mandondona hoy zao za anga manjotafiditra mihitsy Andriamanitra tsy manampitavy ohatra raisiko amin'izay ndray dia zao dia nareo tsara le mpanakarena mpanakarena anankiray navita dito folo ok impeccable na Jesosy ary miteny hoe oui matao Jesosy zay miteny hoe oui tena sampliché zany le ranga fa nisy zavatra anankiray mifatotra tamin'ny tany tamin'ny arena ny folo le zazalahy lasa le zazalahy satria izy Jesosy hoe amin'io fanahy anao dia avio manaraka nitambatambazany Jesosy hoe izy apôstôla ndany izy makoty tsisane fa lasa le rahalahy dia todiky Jesosy dia izy tarareo sarotra mampanankarena idirany sarotra mampanankarena miditra ny fanjakan'Andriamanitra tsy mitambatambazy tena kaikinao Jesosy tsy misy an'izay sentiment n'olombelona zay ary na amin'ny fiangonana ary dia misokatra amin'ny taradana foana mivaravara miditra ianao bienvenue mivoaka ianao tokony tsisy tambitamby tokony tsisy dongodongo zany tsony zany Jesosy tsy vita ny dongodongo zany miaraka aminy rehefa tsy manam-ponona ianao dia tsy mahasitraka aminy nampoasy eto foi ihany no tsisy Hébreu 11:6 no azona agrément aminy zany hoe agréable aminy zany ka tsy haiko asakasakitsika mandrosotsika dia jereo amin'izay le ohatra todika amintsika papa io quel est le père parmi vous si son fils lui demande du pain lui donnera une pierre
tsotra be mihitsy tonga dia mivaly dia miara-tely dao amintsika lehilahy rehetra hoe tsy possible raha nona ny zanako mangataka mofo iavilona tsy omeny sy vato mihitsy hoe ndana mikiko vato re tsy misy caillou be da be fenolo baolina fa na tsy atory ary se lasy tsy haiko lasy hoe ohatra tena tsy misy mihitsy zany ohatrana na tsy nakana se pendant 2 jours mba hinanany mofo mivoaka se mitady se dia miteny avadiny se hoe miomanaka quand 2 jours miverina hina mofo iavily marina zaza tsy marina tanao izy zavatra saiko la ohatran' zany ny fomba fiasan'Andriamanitra dia jereo nefa ny fomba fiasan'ny Satana ilazy indray meny vato Jesosy zany ny vato ny papa no lehilahy io fa zao mofo ty fa neny Jesosy efa tehana mofo anao tonga dia meny mofo raha io saotranao fa ianao na vokatra ny tany Jean 6 nahazo sa tsy nahazo fa tsotra izy Andriamanitra hoe efa any amin'ny désert ihany ianao tonga dia ataovy misy vato be da be hoe tonga dia ataovy mofo tonga nangataka Jesosy saotranao ray fa ianao na vokatra ny tany nangataka mofo izy nidina mofo ary tsy mofo izy fa nidina koa ny trondro tena kaikinao vita ny dadako zany concentreo tsara suivez moi tsara mihitsy ny tena matoky mazava ny andro misy masoandro misy antony io aza mody alona reo et zao ou si lui demande un poisson lui donnera-t-il à la place un poisson izy un serpent trondro nangatahana dia serpent no hoe tena kaikinao mba raha ohatriny ahoana koa zany rehefa mangataka trondro anao trondro nomenanao si lui demande un œuf lui offrira-t-il un scorpion serpent sy ny scorpion ndray zao andray mena rano izy anitsaka mainoka ao tsika ny fiainana zay anananao meo any zanakao ihany keo verset 13 miara-mamaky tsika dia taloka aloha miara-mamaky tsika dia inoy fa taky efa mahazo ianao zany mpitondra teny za nahazo ny anjara tiako ianao ho fenona sy azo ny anjaranao ihany keo si donc 1 2 3 si donc vous qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants combien plus votre Père Céleste envoie-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Inona ny angatahana ao anaty baibolinareo reny samy manana version antsika tsirairay azy tsika tsisy ny trafiqué reny fa on parle vraiment du Saint-Esprit izy combien plus votre Père tena tsy haiko zany amin'ny teny gasy angamba fa ozy tsy maiky avandro ray zany hoe tena ao am-polo mihitsy miame azany fanahy masina zany ho an'ny tsirairay azy Joël 2:28 dia efa mipromettre Andriamanitra any am-parany any izy atao inona ny fanahy masina mampidimiko ho amin'ny nofo rehetra izy any teo tratran'izany ary zaho zao tsy maintsy lena oy zaho tsy manaiky zaho tsy maintsy tsy mahazo efa nampianarintsika izay ninninona promesy ao anaty baiboly ka mbola tsy azao papa azosika ny fomba fanao tsotra amin'ny fonjazy fa tsy hoe tena fonako mitendry ty tsy hoe andeha conférence gauche à droite ianao ny azonao zavatra pasteur Mamadou zay mahafantatra azy pasteur Mamadou Karambody tena olona ampiasan'Andriamanitra be mihitsy fa izy efa nametrahan'ireo mpanompon'Andriamanitra nafafantatsika ireo trotro be niny tsetretretra reny fa dia mandeha izy tao Agadogoa nandoalika atao amin'ny salon-ny tranony no mitenen'ny vadiny izy fa manino ianao izy mandany vola mandeha conférence eran-tany manenjika ny mpanompon'Andriamanitra iny nefa notrotro tsisy zavatra miova ny fiainanao dia menatra be hono izy dia ohatra ny tao marina tokoa zany dia nialina an'iny izy mijaikojaiko nakeo amin'ny tongotra le bahut dia nandoalika
tena azo ny anjara izy. Ny olona raha vao misy mpanompon'Andriamanitra manasaro zavatra ihany koa ny amin'ny fandraisana tenin'Andriamanitra dia tena hoe misy zavatra tsy normalina koa zany. Ohatra hoe tsy maintsy mipaye ianao vao sitrana, ohatra hoe tsy maintsy mipaye ianao vao hoe mahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Tena miterenareo ao fa tsy izy zany. Zao ny tenin'i Jesosy tompoko sy tomponareo, mahazo maimaim-poana nareo dia manomeza maimaim-poana. Ny fanahy masina maimaim-poana. Io on demande le Saint-Esprit, on reçoit gratuit. Ary izy tena mifanahin'Andriamanitra mihitsy. Aza miteny mihitsy ny sombony. Andremo koa zao vao fitakaty fa nisy fotoana sakoa ny latsaka tao anatin'le izy. Nandeha be mihitsy raha-tany ny famafazana toriteny momba ny double portion Élysée. Dia nefa taty amin'ny Nouveau Testamentaire dia mbola nilona tao anatin'le hoe double portion. Tena kaikanao hoe plénitude de Dieu ny androany. Ny fanahy masina ihany ny afaka manao an'izay. Ary amin'ny alalan'i Jesosy raha metra tanana mpanompon'Andriamanitra ireo avy eo tsy ilay mpanompon'Andriamanitra fa Jesosy. Satria Jaona mpanao batisa mihitsy no miteny za manao batisanareo rano fa ho avy lehibe noho za ary izy manao batisanareo amin'ny fanahy sy ny hafa. Izy Jesosy. Dikan'izay raha mahazo nareo Jesosy ny isaony. Raha tsy mahazo nareo mangatany amin'ny Jesosy hatrany. Aza miteny mihitsy hoe tsy mitiry itsangaraitsy. Tsy manino zany, tsy problème ako zany. Manao ny asako aho. Ao tsika. Ka androany surligneo io combien plus votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Tsy mitadolazana tadidiko tsara mihitsy izy tamin'izay dia nantany hoe ahoana izy ny anana assurance fa nahazo mibatisa amin'ny fanahy masina ianao. Io zany zao ny teny Luc 11:13 rehefa mangataka amin'ny fanahy masina tsy fanahy maroto mihitsy ny azo. Dia nisy ankizy vavy izay koa natahotra ohatr'izay nisy fotoana. Nangataka izy dia avy eo ohatra ny tsy zatra n'le manifestation amin'ny fanahy masina izy. Ohatra nananadoto izy sao dia io ny teneniko aminy. Izy zany nangatanao. Teneniko kaikanao izy zany nangatanao. Dia va izy le Père. Inona nangatanao izy zany nangatanao koa. Izy zany nangatanao. Tenena izy zany nangatanao. Dia teneniko kaikanao fanahy masina. Son esprit. Dikan'izay mahazo ianao. Tena raha ohatra za ka miteny hoe mampanantenanao no fahafantarako ilay tenin'Andriamanitra fa tsy le fampiasan'Andriamanitra tsy miankina amin'izany fa afaka manaisotra ny olona eo izy. Fa tsy tiany zany, rehefa tiany zany manala an'izany dia vitany zany. Fa le teny ny ekinanao, teny kaikanao le promesse ny ekinako avany. Vetina vetivety any amin'ilay mitsangana amin'izay chapitre 11 d'Ésaïe, Ésaïe 11, sangantsika. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Tu as les premiers, le fanahin'Andriamanitra, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Akipio masonao io l'Esprit de l'Éternel io soa ahafantarana anao. Any amin'ny Zakaria nareo rehefa maky manomboka amin'ny Zakaria 4 vaky mihitsy ny bokin'ny Zakaria. Fa naniraka anjely Andriamanitra dia mametraka so. Ary io fanahy masina io so ahafantarana antsika hoe zanantsika. Vao mangoy tokoa nareo mahita fa izay tsy manana amin'ny fanahy masina dia tsy azo izy sady tsy zanany tsy anazy koa. Io ny kaikanao mila mieritreritra raha tsy mahazo ny io. Fa misy zany olona mety miambina fa tsisy fanahy masina. Possible zany. Possible zany satria hoentin'le fahazarana zay mbola esprit de religiosité any zany religion any zany. Vavakatsika izao ary dia reconnaissons fanahy masina hoe c'est toi l'esprit de l'Éternel. Dia ianao no nanasivana soana fa rehefa ho avy Jesosy any amin'ny rahalanitra dia ahafantatra anahy fa zanany. Sandrato avao reconnaissons izy. Raha sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Misaotra anao zay no ny fanahinao masina. Le fanahin'i Kristy, le fanahin'Andriamanitra velona, izay nataony atao anatinay, atao anatiko. Reconnaissez-ko anao fanahy masina androany. Fa ianao le antoka ny fanahin'Andriamanitra velona,
izay nanaovana so any fiainako sy momba rehetra ka ankehitriny dia fantako fa zanak'Andriamanitra ato androvany lanitra mpanovan'Andriamanitra ampiainao amin'ny Kristy Jesus name naromaheran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ireo komeseko anao fanahy masina ianao ny fanan'Andriamanitra velona izay mameno any hery izay mameno any ny fahasoavana etiko mandeha manavatsava an'izao tany zao anaovako ny asa fanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Rehefa mieritreritra an'io Esaïa 11 koa tsika dia sanitsaina fa tao anatin'ny tempolo tao Jerosalema dia zao tsy misy tena hoe tsy misy afa-tsy champ de l'Étore anankiray no ao amin'ny lieu saint misy antony ary io champ de l'Étore io mariky ny fanahy masina io champ de l'Étore io misy sapany fito io le fanahy fiton'Andriamanitra misy fotoana tena mandrasady mandraisa ihany notanareo mipetraka kely lera aloha dia rehefa saiko mitsangana areo dia mivavaka oke rehefa mivavaka tsika vao mitsangana za votre service tsy koa mitsina mitsangana eto azy raisinoty izay zavatra izay les champs de l'Étore en lieu saint et les 7 branches du les 7 esprits de Dieu il y a au Isaïe 11 verset 2 oraina aloha zay dia zao misy fotoana se manifester les sagesses, l'esprit de sagesse, hitantsika ilay izy eo avy eo. Misy fotoana se manifester l'esprit d'intelligence ohatra. Misy fotoana se manifester l'esprit de conseil. Misy fotoana tsy hentsina le sasany. Zay ny antony mampisy ny sacrificateur tena ino tsara miditra sy mivoaka isan'andro sy alina manao laronde mba tsy hisy tsentsina mihitsiny le huile miakatra any amin'ny branche satria tsy mahazo maty mihitsy ny lampe fito les 7 lampes les 7 feux zany tsy maintsy mirehitra foana efa didin'Andriamanitra le izy io souverain sacrificateur io sady mamatsy menaka no manadio foana zany mba hatonga le huile mikorina tsara dia le afo mibendaka foana. Jesosy efa navita an'izay zavatra izay fa zahay mpampon'Andriamanitra no manampy anareo mba tsy ho tsentsina io kanaly io. Raha ohatra ka tahijenareo misy kanaly tsentsina raisa ao amin'ny juge 13 tantaran'ny Samson firy efa mety koa le spapa apetrako any le fanontaniana fa tsy mety tsinary firy ny foto-bolo any Samson fito tantanareo tamin'ino kely dia rehefa jerenao ny tantaran'ny Samson fa niasa tao reo esprit cet esprit reo tsy tadidiko le verset fa manomboka any amin'ny tsara 13 tsy haiko verset 6 any angambany dia matetika misy an'izao teny zao hoe dia nidina tamin'ny Samson ny fanan'Andriamanitra zany hoe tsy ndraindray teny hoe kaikanao tsy ndraindray zany hoe mirehatra misy fotoana zany mirehatra le esprit misy esprit de force hitantsika koa avy eo esprit de puissance dia zay izy le mahatonga azy le matanjaka be Samson navaky lohan'ny Filistina dia tsotra fotsiny teny hoe kaikanao ny fanahy masina tsy hitan'ny zareo tsy fatan'ny fanahy masina tsy fatan'ny Filistina ozy hoe bandy mahikozatra kely ty ve mahavita mahafaty 3000 personnes zany na dia fasany Dalila satria raha nijerena le vatana kely kanefa rehefa mihetsika entsana tsy hoe le muzika muzika le fanotsika isakazafany ao tsika azonareo le izy dia hoe kaikanao tsy anao le izy fa le fanahy anatinao tadidiko mihitsy nareo amin'ny tsara toko fahatelo ambin'ny folo satria izay mavoan'ny Samson eritreretiny hoe ga le izy eritreretiny hoe ga le izy fa le masina tsy ga le ohatra miteny mivandy kely hoe ga zany fa le ga GAIN nieritreritra be satria
tahaky ny mahazatra moa izy dia tamin'ny voalohany aloha nandaka izy hoe fatorana mitady ohatr'izao dia tsangana izy dia nieritreritra be izy tamin'ny fanoteliny hoe iny koa fa mbola nitapaka ay ny fotobolony fito ny tapaka miala amin'ny fanahy masina tena kaikinao n'attristez pas le Saint-Esprit. Ho andreo izay efa nahazo dia miteny anareo n'attristez pas le Saint-Esprit. Ho andreo izay mbola voahazo n'attristez pas le Saint-Esprit. Fotoantsika amin'ny lalao famindrapon'Andriamanitra mila anelikotsika Jesosy miverena andro. Tena miteny anareo tena mila mitandry aza manao ohatry ny eraran'ny Samson. Naneny ny Samson, naneny ny Samson ka tany amin'ny farany izay tena mamindrafo amiko hoe ny bon famporitoto izy sady naniry koa ny volo mais ao anao izy ao kifangé koa natondreto aho izy indray mandeha dia 30 000 personnes andray maty dia niara-maty tao koa izy tena kaikinao ianao tsy tokony ho faty zany tsy tokony ho faty zany manana fanahy masina tsy tokony ho faty ohatran'izay nafahafatisa Samson zay. Any 1 Corinthiens 10 resinao 1 Corinthiens 10 manomboka verset firy moa verset 8 angamba izy zay le hoe niantony ohatrany hoe nanilatsahany Saoly tantarandry Corée zavatra tsy mahafinaritra daholo zay ny tantarany Babylone zavatra tsy mahafinaritra daholo zay fa nataon'Andriamanitra ao mba meonany izy 1 Corinthiens 10 verset firy izy zay verset 9 fa kely izy hoe verset firy hoe ohatra ho atsika le izy lesona ho atsika zay firy 11 aotsika 11 le izy nataony trangana izy mba azoantsika leso mba tsy ilatsahantsika oatra azy amen. Tsika zany tsy miampy Samson hoe tena zatsy niteny ny Dalila raha zavo ianao mety mbola pirany Dalila telo ndray nasesinao teo miteny anao a zany fa tsy natao ikritikena ny Saoly ohatra ny taraboany lasa solon'ny David lasa solon'ny David izy aotsika ny tena solo koa dia tena tsisy saina mihitsy mbola niantso mpamosavy any nefa ny teny Andriamanitra hoe ianao mety mbola nanao pira moa zany mety mikiky koa anao mikiky zany manao fanafody mety nijery tamin'izao zao mbola tsisy astrologie sy ny karazana ianao efa gazety firy zay nefa nienjehanao isan'andro nijerenao ina ny akanjoko androany 5 étoiles ve ny amoroko ny argent firy bleu izany tsy nanao zany tena midoter tena ay nanao daholo fe fa mitebaka kosa aza manao tsoa tena kaikinao aza manao tsoa cartomancienne tarot hitanao ianao mbola pire ny am'izao mbola pire no nanao soa ka dika zay aza tsy méprisentsika koa ny zavatra nataony fa andraisintsika lesona mba tsy hoslafa tokotsika amen ka mantoatsika andraisintsika lesona ny tantarany Samson satria izy zao nanana le fotobolo fito le 7 esprits de Dieu atapaka alambolambony Dalila dia niesona tsara mihitsy ahoana zany tanio vaty fa zavo inona ny zavatra milatsaka amin'ny alina tonga dia mitsamboatra za tena mora takitra mihitsy amin'ny alina ka mivoloko ve mikity anao zany tena mahagaga koa zany fa tratra ny Dalila nanokatra amin'ny fo zay mihitsy nyle izy napatoriny teo amboniny fera dia nisafosafo lambolambony izy dia iny amin'izay tapaka ny any dia hoe porakatsaka 7 testeny Dalila amin'izay reny ny Filistiny dia nitsangana ohatrany teo ihany izy izy fa tsisy ininona tsoa raha tsy fahasarobidy ny fanahy masina zany kaikinao sarobidy amiko anao fanahy masina mila rovanao Dalila zany fanahy masina tokony satria izy ny profesia azony tamin'ny manoa dadany Samson dia hoe ho Nazariana
hatrany ekipony reny izy zany hoe tsy ho kasikareza ny lohany tsy haiko hoe tsy an'izy mivavaka zany tsy mahazo razena mihitsy ny lohany tsy mahazo tapahana akory zany na mety ary fa tsy maintsy lava volo be zany no tonga nazariana lava volo be daholo nasariny jesosy ary ataony zareo a lava volo satria nazariana zany tsy mitapavola mihitsy tsy miety zany zareo fa sy Madagasikara tsy miety atsika dia ohatran'izay izy ka ny fanahy masina zany tena il est doux il est puissant sarotiny be izy sarotiny izy rariny izy raha sarotiny satria nalahelo izy niala tao anatin'i Jesosy raisinao ty zavatra ty tsy maty mihitsy Jesosy raha tsy nanolotra ny ainy ninona nataony zareo teo a tsy maty Jesosy satria ny péché rehetrarehetra tao aminy ny aretana rehetra tao anatiny ianao vao ny fotsiny dia efa eo am-pandrina ianao kolapsy fa ny anazy zany nify ny sida ny mbola aretina foron'ny olona hafa zany efa mibabeny Jesosy zany tamin'ny fotoana io zany hoe ohatrany hoe tena impossible tamin'ny olona mihitsiny zany le izy fa possible izy satria tao ny fanahy masina fa tsy maintsy niala amin'ny fanahy masina tena nalahelo ny fanahy masina niala ny anjely kosa sûr zao tany an-danitra tany tena inona ty tsy afaka manao nin'iny zay satria zay mihitsy izy tsy maintsy maty Jesosy rehefa niala amin'ny fanahy masina zay vao maty Jesosy vao niditra amin'ny fanahy masina nanino Jesosy tonga dia nitsanga Jesosy hoatsika maty sy nitsangana tao amin'ny Jesosy zay niditra amin'ny ranobatisa mariky ny fahafatesana zay mitsanga tao amin'ny ranobatisa mariky ny fitsanganana résurrection dia tadidio tsara fa ny fanahy masina nahatanteraka an'izay zavatra izay amen tara ny fanahy masina nefa eo akaikinao foana tena akaikinao teo akaiky foana izy mety SMS nalefana dia teso hoe inona koa ary to zany misy nandefa taloha tatato efa tsisy mandefa tsoa hoe m'envoyer plus les SMS tonga dia misy miteny zany efa nahita amin'ny voninahitran'Andriamanitra zany to oui efface-moi de ces invitations ne m'envoyez plus jamais vos invitations nefa nataon'Andriamanitra an'izany satria tena anarana sy teny nalàna vavy ny olona tsy voasitony miracle mihitsy ny ampianarana fanahy masina ny olona tsy voasitony miracle fa niny nataonao eo Jesosy rehefa nanangana maty efa trandro fa mbola vitan'ny zalahy any le olona ny tena hozana hozay any eneneny no namantsika any Jesosy any ka ny Jodasy tsy lavitry ny Jodasy foana ny fiainan'ny olona anankiray fa mitandrema tsara ao tsika miditra te amin'ny fanahy masina tsika reconnaître azy tsika mitsangana indray anao Ésaïe 11 verset 2 mila mireconnaître tsika fa izy l'esprit de sagesse fanana fahendrena ny fahendrena zay anananao tsy bodista mihitsy ny manana ny fahendrena za sarotony mihitsy saina le kristianina mizarazara parole ny dalaila masiny karazany ndray rehefa mamaky tsara ianao miaraka masony fanahy masina dia teny biblika ianao hodina teny biblika le izy dia mody ahodiny kely le izy dia io ianao kristianina j'aime dia mipartage nefa rehefa tenin'Andriamanitra pur et dur ny tenenao tsisy manao j'aime ohatrany le tenin'Andriamanitra indray diso fa le bandy mitenery hoe bandy mihitsy fetsoko azy le monsieur soulasoulé zay ka satria izy tsy inona izy koa tsara manafana izy mody mandeha moramora izy dia manao korary zay le ohatran'izao izy fa satria ny kristianina tenomany kristianina mampalahelo tonga dia mopera pédophile masera miteraka mifomako fa lasa reny tena akakinao ora fisehoako zao zanak'Andriamanitra madio zany masina mihitsy zany amen tena maneho an'izay zavatra izay jery documentaire zay mivady maty dia olive faveur izy zany ndray ary ty olive faveur ty aka le papan'zareo fona am'izay katolika fa za katolika niala taloha katolika taloha dia niala tao aty fiteneny olive faveur ahoana tsy manana père saint ankoatrin'Andriamanitra miala tsiny c'est un monsieur pour moi
Non, c'est juste un monsieur. Manorokana anazy daholo olona non, Saint-Siège. Ahoana itenenako hoe Saint-Siège zany. Tena hipetrahanareo io mbola saint. Tenenareo an'izany a. Satria anao masina. Ianao no amasiny tena kakanao tsy masina no tenanao no. Fa no amasiny ianao. Zao no tena Andriamanitra, vous avez été purifié, vous avez été sanctifié. Zany antsoina hoe manao amasiny. Ka ianao rehefa mandray Jesosy tompo amin'ny fiainanao manokana sanctifié ianao zany ny saint. Saza tetitenena amiko hoe saint ihany ve tsy fantatrao? Je connais saint Ride. Je connais sainte Tine. Zany tena anazy sainte Thérèse zany. Raha tena misy Thérèse ianao, oui. Raha tena Thérèse tena tu vois, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, ça de l'enfant Jésus. Il ne connaissait pas le Jésus, mon maître, l'adulte, le Christ. L'esprit de sagesse, c'est l'Esprit Saint. Le connaissez on dirait. Tenez-lui, accordez quoi la sagesse divine à Jésus. Fotoana mihitsy amin'ny Pentecôte ny andro takan'izao andraisanao ale taona rehetrarehetra sy ny promesy rehetrarehetra izay natokana ho anao isehonao amin'izay. Rehefa andeha anao mikorotana be ao anatin'ny orinasa, mikorotana any am-pianarana, mikorotana ao amin'ny famille, dia mijoro anao miaraka amin'ny sagesse n'Andriamanitra. Hitanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha matoky ianao, zao no tenen'i Jesosy, rehefa avy mangataka nareo dia misaora sahady. Ataovy tahaka ny efa nahazo. Izy tsy miteny mihitsy hoe mbola miinsiste, ataovy tahaka ny efa nahazo. Alléluia. Saora izy le connaissez. Raha masinao sotranao zay. Fa hainao l'esprit de sagesse fanahy masina. Reconnaîtranao zay. Raha toa zay ka hitan'ny olona taky ny endry noho ny sazony zao tontolo zao, dia tsy no zahay zany, fa ianao zany. Tolotrainao voninahitra, fa ianao zany. Accordeo anay ihany amin'ity andro Pentecôste ity. Fa ataonay l'esprit de sagesse. Saotra Jesosy eo, saotra fanahy masina, anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia tohizantsika fatery ny fotoana esprit d'intelligence. Teo akaikinao, tsy ny fianaranao tsy mivaka plus no mahatonga anao intelligent. Fanahy masina mahatonga anao intelligent. Zay no anaovantsika fotoana foana rehefa any hoe petrakelina vetivetika. Hoe ny zanakitsika tsofirany. Aza limitena aminao hoe zany taloha tena tsy niota amin'ny pasabla mihitsy ny notiko. Ty zanako ty zany dia tsy haiko. Tsofirany izy, za pasabla. Ty zanako ty m'en sont très bien. Satria l'Esprit Saint efa atao anatiko. Miako ny zanako. Tsofirany. Manatitra ny zanaka ianao tsofirany. Maka ny zanaka ianao tsofirany. Satria dommage mbola tsy manana école chrétienne be da be zao eto Frantsa. Misy fa tsy kelikely dia sarotra be maka le izy. Zanakitsika mbola miara-mianatra amin'ny islam, miara-mianatra amina hindoiste. Zanako zao Estera zao mbola mianatra tamin'izany. Dia tsy maintsy hoany reny devoly reny tena kaikinao mila manadio. Manareo manana nono hoe mbola tsy hoe tavaratra ohatr'izany. Alohan'ny tonga any, akofakondrany Jesosy ty, mianjerin'i Jehovah miaraka aminy. Miavaka ty zazy ty, mahazo kasika any amin'ny fatady dio tsara. Nisy an'izay marinina zay miara-miasa tamiko izy taloha dia teneniko mihitsy izy. Izy zany fa mivadinao izy satria niara-niteraka zany mirindra sy izy zany fotoana amin'ny Joshua zao ny zanany lasa niasa ny Dubai any izy. Dia izy nitetapeta be zao izy 3 mois dia efa le nono izy zao izy tsy mampanina izy fa slamo izy le nono fa napetrako ano izy izy mivadinao tsy miasa. Zany sarotombe eo izay mivadiny amin'ny fitaizana ny zanaka amin'izy io pendant les 3 premières années. Miteneniko amin'izay izy avy eo mba fantatrao hoe hoany zavatra mitranga ataon'ireny vehivavy ireny. Mivavaka ao amin'ny Andriamanitra izy dia tadidio fa dia mbola kely meko le proverbe 22:6 iny izy. Tonga saina be izy tamin'izay lasa tsy resaka tamiko izy tesitra tamiko izy avy eo tsy fa tsy maintsy niteneniko izy zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Ka raha ohatra ka tonga dia olona silamo foana ny hitanao bien sûr tonga any an-trano le zaza mitsongolongoloka sy
miantso an'le rio ara zany kinona ny teneniko zay akiziko zavatra mitrano zany tadio fa io zazy io zay zavatra hitana inona ataony inona marina amiko izy hoe manao ny ray manao ny dadako izay zany marina manao mamo izay zany marina za zao faly mihitsy rehefa miteny amiko Joshua hoe je vais être comme toi quand je serai grand za hoe manao zavatra tsara zany misy zavatra tsara zany reflété aty amiko makany amiko fa mba eritreretiny hoe za gangster ka le zanako hitenena amin'izany hoe je vais être comme toi tena tokony mipetraka hoe tena losy tiako micréé bande kely gangster vao 5 ans dia efa gangster sady misainana c'est pire mozara zany satria za mety efa lehibe avy ohatr'izay fa izy vao kely dia ozy moi aussi je vais être gangster comme papa misy batteur en corne ao amin'ny ancienne papa corne batteur en corne mpanao arta teo ampitsongonana cocaïne izy ny tonga sain ny zana amin'ny vavy mipetraka eo anatrehany eo izy mitsonjona cocaïne dia ohatran'izay ny tenen'ny zana amin'ny vavy toena tonga dia nisava le cocaïne hoe ny zanako vavy koa zany dia hiaina ohatr'izao tonga dia nisava dia nisehoan'i Jesosy nefa batteur en corne olona métallique be reto miasa fany masina kaikinao miasa fany masina tsangantsika le condition indray fa izy esprit d'intelligence dia aza rienao ndregny 10% ny adoano miasa ny ana baiko 3 neurones na à 100% miasa au nom de Jésus baiko neurone anao vakeo alefasy raha masina anaran'i Jesosy ny adoako tsy natao matondry foaziko daholo amin'ny anaran'i Jesosy neurone rehetra l'esprit d'intelligence, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel, la tonato, mamenoa fanahy masina, mamenoa fanahy masina, mamenoa accordéona intelligence anao, afantarako intelligence divine, afantarako nanaovanao lanitra, afantarako nanaovanao azy Jesosy tonga zava-mahagaga, tsy noho izany fa noho Jesosy. Ametrao tanana ny zanakao, ny anarana herin' Jesosy, ataovy mikiriny. Ataovy mikirina ao anatin'izy ireo l'esprit d'intelligence sy ao anatinao fa dio no mitena azy eo le dondrony ity manomboka androany tsofrany ny zavikelinao vao kely ianao ty dia miamboko hitako sady ianao fa miratra eto amin'izao tontolo izao ho tedaviny ianao aminaran'i Jesosy amen tanareo jereo mampiavaka ny taran'Israely ny leader fantatra zao tontolo zao zany leader amin'izao izy israélite jiosy ny akabiazany leader akabiazany any ambadika reny le super entreprise matanjaka be milliard de dollars jiosy daholo ny ao ambadika satria io efa nifaneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama le izy dia tsy maintsy omeny le izy tenenino akaikinao jereo maso komaky ave fa zanany oui tadidio fa tamin'ny voalohany jiosy any falasamparitaky any amin'ny Jetris ianao ny Jetris taloha Jetris be mihitsy ianao ny tena gentil anao taloha fa zao ianao vitako sympathique tadidinao le izy teteny gentil zany tsony fa tonga dia zay le izy Jetris ny dikan'izany gentil zany t'es gentil pasteur non je suis pas gentil zao efa nijoko olombelona zao ampiasana tsy azo tenena gentil zany tsony sy efa vao mbola mitenena azy non je suis pas gentil tsy fantatsina lezika fa ianao kosa efa mahafantatra aza manaiky an'izany tsony koa anao za tsy Jetris zany raha miteny gasy fa ty latsa Jetris satria izy en français tsy nalezy izy bebe anay zay lasa miteny Jesosy izy dia zay mihitsy ny teneny ao anaty larosy zany fa larosy inonao sary baiboly dictionnaire larosy vovi baiboly efa hatramin'izay baiboly ny tenin'Andriamanitra mialatsiny miditra manaraka tsika esprit de conseil tonga dia mivavaka tsika accorde-moi tes conseils Seigneur Saint-Esprit accorde-moi tes conseils dikan'izay tsy ho diso ohatrany hoe code de solution zany androany
tsy ho diso conseil tsony ianao manomboka androany satria izy meilleur conseiller amen omeny conseil anao amin'ny businessinao omeny conseil anao amin'ny fomba fianaranao amen zao ndray atao e aza mikopie amin'ny fanaon'ny olona amen na mifanaganana business na fomba fitoriana tena na fomba fiasantsika ato anaty ministère tsy hoe nanao an'izao akory ny anina dia tafita dia anao koa tsika aza makaty amiko mihitsiny raha tena izay tsika tsy mandeha raha vao tsy tafita mifanahy masina copie efa rany a ohatra ny sinoa zay izy lasa medintrana ato maty fa tsy videny io na dia any zao misy tena sinoa tena amin'ny folo mihitsy manao ale fa ny olona mahita le izy medintrana dia tonga dia lasa ava satria be loatra le copie tena kaiky moa za tsy copieur fa original conseil invoque ataony amen esprit de puissance accorde-moi la puissance Seigneur Saint-Esprit accorde-moi ta puissance rehefa hivavaka dia tsy reraka izany tsony amen rehefa andeha dia amindra mandeha tongotra amen ilainao zany tadio a alohan'ny amatorana an'le homme fort titran'izay fa tamin'ny fampianarana profetesse Gizela fa nisy kely resaka homme fort iny tsy maintsy manana puissance ambony ianao amatoranao azy amen raha hiditra re amin'ny trano mihitsy a ka misy bandy ngeza be eo tsy maintsy manana puissance aloha izy aza nisy homme fort anankiray fatatsika tsy enjery tsara mihitsy izy Goliath fa nisy homme fort anankiray kely fa enjana izy anohatran'izay zany naratsy Goliath vao nahita an'le kely dia tsy mahazo tonga saina hoe izy avatsy normal ohatran'izay nahitany devolenao manomboka androany fa izy koa ty raha matody hitanao anomboka hidevoale aminao amin'izay satana hoe tsy tiana ianao mamelany dia hoanao izy miala tena kaikanao izy miala zany Jesosy vao tonga avany le gadariana anankiray anina tendrainao Jesosy efa ory anay Jesosy ve miala hoe eny ary alo ary za le no zalaitra tsabo non miala lisany satana aza matahotra ny satana tsy tiany ianao a fa aza matahotra azy nefa tena kaikanao za tsy tiany za tsy namantsony za tsy tempolo antsony fa manomboka andrana tempolo fanahy masy miala l'esprit impur ampianariny vavaka ny zanakao tout esprit impur convoque pas sava lalana ao tsika esprit de connaissance tsy mifanambonanao boky no mahatonga anao mahay hafa ny esprit d'intelligence fa connaissance ny connaissance momba n'Andriamanitra ny connaissance momba ny fanahy masina ao tsika connaissance momba ny Kristy Jesosy tena kaikanao tsy nalala Kristy anao raha tsy mifanahy masina nantory teto nantory teto ka tsisy fanahy masina tsy ohatry ny io nareo sans le Saint-Esprit rien du tout zay la didio mahay ny zavatra rehetra noho izy Saint-Esprit ianao amen ohatra hoe fampiavan'olona aza ty zavatra ty tandremo ty zavatra tena tonga dia bebaka le olona vao tonga tsy ianao mihitsy le izy mampibebaka ny olona sy mampitonga ny olona eo amin'ny latabatra Jesosy fanahy masina zao mihitsy teny Jesosy tsy misy manantona raha tsy efa natao mifanahy ndraiky zay dikan'izay ianao raha ohatra ka nitarika olona taty ohatra tonga amin'i Jesosy tsy ianao le izy fa fitaovana fotsiny ara zany amen mampibebaka taty rehefa mitory tsy ianao mihitsy le izy fanahy masina mampanolo teny taty tsy nareo mihitsy le izy fa fanahy masina manasitra ny dato tsy mihitsy le izy fa fanahy masina raisinao ty zavatra tetra plus ianao mahafantatra ny fanahy masina plus ianao ampiasainy fanahy masina plus tokony mihetsy ianao reo vao misy mpanofin'Andriamanitra zany tena teny anareo mihitsy na za zao ary sotraotran'izany amin'n'anana Jesosy tsy miconfesse ako za proclame fa tsy maintsy miaro ny tenako ihany koa ako amin'ny fanahy masina
miaraka fiarahako amin'ny fanamasina nareo koa reo vao mahita ka hoe misy eboebo orga mitady hiakatra tonga dia tsio pasteur efa misy zavatra tsy laorona zany satria ny olona manko reo vao manao ka important be dia tsy afaka mandray telefônina tsony tsy accessible tsony tsy hitanareo tsony amono manao zao tena zany tena mivadika raha mbola misy ny azo atao a dia foana aloha satria ho ale izy azavaiko tamin'izy venadala zany tamin'ny formation zareo satria raha tsy manao an'izao aza dia ohatrany tsy hitako andriamanitra manao an'le izy eo amin'ny fiainako ihany keo na tsy handray borosy nareo ofafoana ny trano izy anao azy zanao azy tsy fitoriana tena zany teneniko zany fa tiako mihitsy anareo handray exemple hoe eo amin'ny toerana izay misy anareo a manetretena foana ilaina be nareo ny fiasanareo amay manetretena fa aza misesta mihitsy hoe maty raha vao tsy ao a t'es qui oui je sais que t'es le fils de Dieu fa tsy ohatran'izay fa misy ravan'andriamanitra anao ao dia manetretena tafiny olona anao dia aza misesta mihitsy raha vao tsy ao a dia mangino tsy anao le izy fa le fanamasinao anatinao izay mahatonga an' Jesosy ny teneny apôstôly rehefa vitanao ny asa dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa dikan'izany amin'ny teny frantsay serviteur inutile zany afaka dakana eo ny eo raha eto zany zao fanamasina hoe inutile am'izay na tonga lasy tonga dia tsy hita ajoro ndray aminareo aza mihitsy hoe tsy misy mihitsy teo raha tsy teo a koa izy Jesosy zay raha reo mangino vato mijoro vato miokoka ozana dikan'izay ianao aza mietritra ny tenanao mihitsy hoe iranty lasary zay nampaherezako anareo le amin'ny programme amin'ny juillet na tsy eo ary zay a mitovy foana mivokatra misy foana mpanasitrarana misy foana bénédiction zany sady tavidio dia tenena tetinao ny tena vraie église formation d'un disciple fa anatin'io zany nareo dia mifampiforme ihany keo fampitsovo vavolombelona fa tsy hoe tsy vavolombelona ty terisiko fa rehefa tombo pastera dia fanga pastera mba astera non ampahirezy ny hafa ao izy Jesosy matsepetera ao izy Jesosy matsepetera efa mahery anao dia ndana ampahirezy ny hafa amen ao anatin'io tiako nareo présent foana tena sérieux tiako nareo présent dia tiako nareo a manoana le ministère foana na amin'izay vitanareo mirakitra atao vodimo atao foana fitahinao anareo reny aza mihitsitsy mihitsy hoe fitahinao amin'ny pasteur za manana fitahinao ana manokana omeny asa to amen aza mihitsitsy mihitsy hoe volo ay tsy mba misy compte mihitsy le izy compte rendu aiza compte rendu dima tamity tena kaikinao tsy ho tafavoaka mihitsy ianao amen efa marina fotoantsika efa za matahotra farany a tena ty tena ilayntsika koa crainte du Seigneur 7e de fito connaissance teo dia la crainte du Seigneur angatao isa seconde isa minitra an' Jesosy fatahorana an'Andriamanitra ny fatahorana an'Andriamanitra les enfants ny fatahorana an'Andriamanitra teneny ny fanamasina ianao reriany no mahatonga matahotra amin'Andriamanitra foana aminao raha ny lalao famindrapo fa ampio fanahy masina fa milanao amen azo toerantsika na ty 10 minutes ty tsy maintsy vita sisy tsy mamafatra anteny tsy mamafatra raha sy loko ty teny tiako nareo mba teny mbola tsy nizarainy ty zavatsy ty ozy izy John za manao batisanareo amin'ny rano izy fa ho avy le lehibe noza izy nanao batisanareo amin'ny
fanahy masina sy ny afo rehefa natao batisinareo a tena kakinao batisa tsy terea ka iva kozy tsy maintsy atao anao fa tsy voavonjy ianao rehefa tsy manao de zao rehefa atao batisa andrano anao a lelanao tsy lena marina zao tsy marina ka tsy misokatra vava satria manao apne vao misokatra vava zay tonga de mbola lasa tena maty tokoa tsy maty amin'ny Kristy fa tena maty atrapahiny ny lelanao tsy may tsy lena fa rehefa mibatisa amin'ny fanahy masina tena kakinao rehefa mibatisa amin'ny fanahy masina lelanao lenany afo zay le mahatonga anao miperiperika amin'ny teny teny tsara mainy lelanao mainy lelanao andreo tsy teniteny foana ntsony vavy io tsy voaka ntsony le tsy voaka ntsony source amère ntsony ny vavanao fa source de vie source d'eau douce au nom de Jésus tsofoko rano zany aminaran'i Jesosy mibatisa amin'ny fanahy masina dia io lely io a anisan'ny marika voalohany vao latsaka amin'ny fanahy masina tonga dia lely nefa na ny bokin'ny Jakoba dia ina teny io lely io izy izy a sarotra be mihitsy ny mamehaka tena kaikinao misaotra anao fanahy masina fa vao nandray anao tonga dia ny lelako ny raisinao misy antony ve izy misy antony izy ma matoa ny lelanao tonga dia ny raisiny voalohany satria io ahoana izy izy Jakob mba meo anazy verset ahoana izy Jakob tahaka ny gouvernail kely io izy manodina sambongeza be ny lelanao io a mitondra ny fiainanao koa io mamatotra ny fiainanao ary koa milie sy midelie tandremo tsara ny lela tena kakinao tandremo mitondranao vavanao lela tsy ny organina ny resaka vavatra zay molotra lela ny corte vocale anao arovo tsara iny efa niteneniko anareo le spana rehefa mivavaka nareo dia atao hoe tahaka ny zavatra roalela miteny zay mivoaka mivavaka manomboka androany amen aotsika tahaka ny zavatra roalela mivavaka manomboka androany amen atsangano ny tananao dia mivavaka saotranao Jesosy fa tahaka ny zavatra roalela amin'izay lelako manomboka androany misaotra amin'ny teny tsy fantatra zay ao apetraka ao anatiko fa hitobaka zany amin'ny anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy amen ny fandraisana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia amin'inona finoana tena kaikinao finoana fandraisana ny fanahy masina dia amin'inona koa finoana aza miandro sensation rehefa sombizay le hira misy hira zay le fanahy masina antsika io fleuve de vie io manasanareo hoe tsangana miomantsika hoan'ireo zay mbola tsy nahazo le fanahy masina io a manatony aty fa s'occuper anao zay tondra vavaka anao zay ny tena tsara raha mety nareo tonga dia io vetivetika samy maka ny seza vity ataovy maka sisiny fotsiny ny seza tonga dia aprimo spity samy miasa daholo merci avitso